manonona ny fiadanana amintsika rehetra amin'ny alalan'izao pejy izao a dia araka ny lohahevitra hitanareo a dia resaka vetivety an'ilay mikasika an'ilay exploit ny Basta Lion nazahoany ny laharana voalohany maneran-tany sy nazahoany an'ilay 1 million de vues tamin'ny gadona reggae dancehall izay no irainy sy noventesiny iny isika fiarahamiasany tamin'ny studio Little Lion ilay izy nalaza be mihitsy ilay gadona nalaza be ilay hira nazahoany 1 million de vues exploit en tant que hoe artiste vao misondrotra ijery ny azo ambara mikasika an'izay isika inona ny azo ambara voalohany tsy mampaninona mifélicité any Basta Lion ny amin'ny parcours-ny réussite exploit le izy zay zany niezaka izy dia niody ny vokatry ny fiazahany fa tsy maintsy kosa isika anambara fahamarinana netsika moa ny fahamarinana dia fantatrareo fa réflexion afatsika manakatra ny fahamarinana ara-baiboly ny fanakarana ny hoe fiangonana malaza tsy misy fiketronana dia izao ny zavatra misy ary izao ny zavatra azo ambara marina fa en tant que hoe compatriote dia mifélicité anazy fa za kosa voalohany dia tsy mankasitraka andreny gadogadona hoe reggae dancehall na zavatra fairena ny antony dia satria tsy vakoka malagasy le izy zay ny zavatra ray voalohany zay tsy mankasitraka oui mifélicité fa tsy mankasitraka satria tsy gadona malagasy no nazahoantsika laharana voalohany maneran-tany tsy gadona malagasy aiza ny racine mamalagasy atsika maninona no gadona vahiny reggae zany tsy malagasy zany kanefa ny zavatra misy dia tao ambadiky reny dia hoe nisy ny Basta Lion zany sangany maneran-tany nahazo ny exploit iny izy 1 million de vues manakoako maneran-tany mihira n'iny daholy zay tian'ilay hira sy lay gadona efa izany koa moa ny faux spirituel ny olona am'izao avy any am'izay tsika rehefa avy eo fanazavana tsy akasitrahako le izy tsy akasitrahako tsotro zao le izy na de purement fotsiny ara hoe lay fahendrena malagasy lay gadona malagasy izay no tsy akasitrahako an'ilay izy fa ny olona moa satria tellement ilay misère au Madagasikara rehefa tena miditra noyau au cœur de Madagasikara zany ny mpandinika dia misy misère misy fahampitehana misy fahasimbana dia zara raha misy zavatra ohatran'ireny zany hoentina manarina zay misère sy fahasimbana sy fahampitehana zay dia ohatran'ny hoe ny malagasy rehetra no mahay mihira malagasy rehetra no elita malagasy rehetra no mamiratra maneran-tany fa en vérité Basta Lion reny no réussir tamin'ny parcours zay no vérité fa ny malagasy rehetra tsy mahay mihira ny malagasy rehetra tsy mahay manandratra ny mahay izy azy zay ny am'izay lafiny izay zay fijery zay faharoa tena important be zay ampitako afatra amintsika dia ity eno tsara rehefa nivakiko ny commentaire à partir ny publication zay niparitaka be da be dia presque mitovy daholy ny amin'ny hoe mba fantatry zay midera n'ilay hira sy lay miventsy an'ilay hira ve fa tsy misy afa-tsy teny ratsy ka ilay tononkira teny ratsy eto ilay tena tiako ampitana afatra amintsika fantatrareo tsara ny pejy fa réflexion ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra réflexion ny amin'ny fahamarinana fanatratrarana ny hoe fiangonana malaza tsy misy fiketronana perception selon la Bible ay ve la hira nazahoana laharana voalohany iny iaraha miasa amina studio
nyrekoltena 1 million de vues tao anatin'ny fotoana fohy nazahoana exploit ay ve iny hira iny ka tonikira teny ratsy za zao raha nyteny an'izany de ho avy ndray ny olona hoe tsy misy afatsy midikiditra fiainan'olona mitsaratsara zavatra ohatrohatran'izany zany ny réaction an'ny olona kanefa lay hira de raina lay hira azahoana 1 million de vues lay hira mampalaza dia tonikira teny ratsy ary eo mihitsy lay message ampitaiko amitsika za moa hoe te lazain'ny olona fa hoe te alazy oyaoy efa nazavaiko moa zay hoe te alaza zay tsotra kely nge zany manao ohatra mibastala iona io miteny ratsy zay zavatra hoe mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra neny atao de malaza ianao hitatsika reny tany amin'ny WC miaratsiny mamerina an'izany tonga de malaza amitsika miresaka zao resaka galety tsy fantatro inona ny tena hevitra ny galety zany malaza zavatra ratsy rehetrarehetra ny abomination manohatra ny sitrapon'Andriamanitra rehetra zay zany sady mamaly ihany keo am'le hoe te alaza tsy ilaiko mihitsy ny laza tompoko fa ny zavatra zaraiko amitsika de ny sitrapon'Andriamanitra ahoana ozy ny baiboly John 2:7 izy tsy maintsy mitombo sitrapon'Andriamanitra zao kosa miaina donc zany ho anay mpisaran'ny fahamarinana zanak'Andriamanitra ao amin'ny tontolon'ny sitrapon'Andriamanitra tsy mila laza raha mbola mila sitraka aman'olona ozy Paul apôstoly dia tsy mpanompon'ny Kristy firenena kely hoe laza teo ny ao ambadika io célébrité rehetrarehetra io ka izany ny ao ambadika io resaka zay masy followers be da be ny influenceur mifandraiky amin'ity pibaresantsika ity daholo zany de il suffit fotsiny ianao mivarotra ny fanahinao mifandray ao anatin'izay fivarotana fanahy zay mivantana na akolaka conscient na inconscientement dia ny récompense an'izay ny rançon an'izay de ny laza ny 1 million de vues ny exploit international tonga eny amin'ny rang degré voalohany mihitsy ianao araka izay zavatra resantsika izay selon an'ny lohevitra eto tsy androany any tsika no efa nampita an'izany afatra izany efa nisy fotoantsika nampita afatra teto hoe mahaleo niran'le hoe amin'ny anarandray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen tena hoe ny salira ny rainaizany an-danitra mihitsy izy malaza izy jusqu'à présent hatramin'ny tanàna mbola malaza ran'izany kory lolo sy ny tariny hoe timbaka avy any Nazarety sy ny sisa be da be ny tiako ampitaina amitsika azy zany dia lay ara-panao hoe micontre ny nature famoronana micontre ny sitrapon'Andriamanitra miteny ratsy misassocie amin'ny monde ao anatin'ny esprit n'izao tontolo zao dia malaza mifanohatra amin'ny zavatra zaraina eto amin'ny pejy de raha mandinika anareo any zavatra misy rehetra ao Madagasikara ny pejy rehetra zay misokatra dia resaka vetaveta resaka zavatra ohatran'izany resaka tsy misy elana azy manohatra ny sitrapon'Andriamanitra dia malaza 1 million de vues be da be mihitsy miabone aminy partage tsy partage zany ny zavatra iainan'izao taranaka izao sy généralisena ampiaina amin'izao taranaka izao be da be ny azo ambara ka mikasika an'iny exploit ny Bastala Iona iny oui félicitation ho an'izay miezaka rehetra eo amin'ny fiainana izay tsy miezaka ihany no tsy mireusir fa ny erreur fondamentale sy ny grave be de hoe miezaka am'le côté fahaverezana mety tsy conscient izy nanao andreny tsy fantatro izy mahafantatra an'izany na hoe mety nisy ny fanarahany mihitsy tany fo tsy elitsika nanao publication te tam'ilay artiste fatataza hoe ny ao ambadika reo célébrité internationale rehetrarehetra reo zay miatteindre ny sommet farany ambony zany de misy orona misy resaka abus fahavetavetana be da be resaka sexuel sotrotrany ao ambadika reo zavatra rehetrarehetra zany fivarotana fanahy de zay zany ity puba resantsika ato anio ity hoe tsy parazara mihitsy 1 million de vues ny hiran'ny Bastala Iona tsy parazara mihitsy malaza izy amin'ny gadona reggae danse hall sy ny sisa rehetrarehetra hoe premier izy 1 million de vues satria parallèle am'izay ary mifamatotra am'izay tonikira
teny ratsy a no irainy a sy ataony gadony dia miotony vokatra izy a malaza izy maneran-tany voalohany a ao anatin'ilay fiarahamiasany a tamin'ny studio a Little Lion. Amarana koa azy a mioabolana toko fa 7/20 izay a ny memy a ho an'ny volamena ny fahendrena ho an'ny volafotsy a fa ny toetry ny olona dia tsy maintsy ho araka ny zavatra terainy. Pastor Lion ny dera ny tononkirana izy a lay tononkirana efa tsy misy afa-tsy teny ratsy a de mazava ho azy hoe iza no terainy ao anatin'izany. Faharo za tsy makasitraka an'ilay tononkirany Pastor Lion izay nitera ny Pastor Lion rehetra zany dia mitera ny kolaka ihany koa an'ilay tononkira miteny ratsy a. Mazava ho azy ilay tononkira miteny ratsy zay tsy hira fiterana, tsy hira fiankofana, tsy louange, tsy adoration a, tsy mampitsika ny trône de Dieu fa kosa mihonorian'ny devoly a, dia izay mitera ny Pastor Lion zany dia mitera n'ilay tononkirany ihany koa dia mitera n'ilay ao ambadika izay mifampitohy amin'ny fanambarantsika teo a par rapport amin'ilay tononkira. Forainao ny afatra mirarosaontsika rehetra tsy fankahalana an'izany izy izany a fa filazana ny marina. Averiko indray a tsy manana olana amin'izany iza isika na Pastor Lion na artiste hafa fa kosa ny marina no nambarantsika. Tianao Jesosy veloma tompoko.